moa zany ny fenitra eto anivon'ny foloalindahy zay napetraka Andriamatoa ministra ny fiarovam-pirenena dia ny hoe nitafika dia manakaiky ny vahoaka zay ny tanjona. Eo amin'izay tafika manakaiky ny vahoaka zay dia fantatra zany fa ny eto anivon'ny fitaleana ny fanompoam-pirenena sy fiandry dia mamoaka ireo taratasy isan-karazany zay ilain'ny vahoaka malagasy na eo amin'ny fitadiavana azy na eo amin'ny anaovana ny fanadinam-panjakana na taratasy entina any amin'ny ataontsika hoe ny fandehanana ny fisotron-dronono dia zay no antony tsy maintsy mampisokatra ny fitaleana na eo azy ny ataontsika hoe ny famena ara-pahasalamana amin'izao fotoan'izao. No zay akon'izay indrindra dia voalohany indrindra aloha nisy ny fametrahana ireo fenitra isan-karazany entina hiarovan'ny mpiasa eto anivon'ny fitaleana zany ny tenany ary ihany koa tsy amindrany any amin'ny olo-kafa. Dia faharoa manaraka an'izay ihany koa dia ny fametrahana ihany koa ny fitaovana manaraka ny fenitra zany mba ho an'ireo olona zay tonga angataka taratasy eto aminay. Inona moa reo ataontsika hoe taratasy zay omenay amin'izay fotoan'izay. Misy zany ireo fantatsika amin'ny hoe position-ny militaire, misy ny atao hoe état signalétique de service mba andreo zay olona zay mangataka an'izay mba ahafahany manao ny bonification ny teny frantsay na entiny ihany koa menona ny atao taratasy ho an'ny rehefa andeha hisotro ronono izy. Sy eo ihany koa ny taratasy zay ilain'ny mpanjifa zany entiny hitadiavana asa zay misy amin'izao fotoan'izao. Amin'izao fotoan'izao dia misy ihany koa ny ataontsika hoe ny fandraisana mpiasam-panjakana raha tsy andray ohatra akoatran'ny maître Fram dia maro eo amin'ny 3,000 mahery zao ny vitanay reo olona reo no mangataka teto. Ho an'ireo zay ivelana Antananarivo dia afaka mandefa izy amin'ny colis express na poste express na transrapide dia eo no eo ihany dia vitainay dia mivaly any aminy, zany hoe tsy mihoatra ny 4 andro izy dia mivaly. Misy ihany koa ny tokony hanatonana nareo any amin'ny faritra ny bureau-ny fiarovana dia izy ireo nefa mahazo ny baiko entitra avy aty aminay bureau-ny fiarovana isaky ny district dia izy ireo no mandefa nireo antotan-taratasy ireo aty amin'ny Antananarivo aty amin'ny fitaleana. Faharoa manaraka an'izay dia misy ilay ataontsika hoe trosan'ny mpanjanatany na le dette coloniale izy amin'ny teny frantsay. Zany hoe izahay eto dia manome ny taratasy ho an'ny olona zay mangataka, ho an'ireo fianakaviany ireo zay mangataka ny hoe ny razambenay na ny dadabenay dia tsy fantatray aiza no milevina tamin'ny ady lehibe voalohany na ny fanjanahantany dia ny afrikanina nalefa ny teto Madagasikara, ny gasy nalefa ny tany Afrika sy ny sisa. Dia misy no tsy hita faty reo malagasy reo dia mangataka fanazavana zany amin'ny frantsay ny ataontsika hoe taranak'ireo olo reo dia misy taratasy alainy eto aminay. Misy le ataony amin'ny teny frantsay hoe porté disparu, tsy fantatra hoe aiza ilay fianakaviany. Misy ny fianakavian'ireo olo reo mangataka ny hamerenana ny razan'ireo olo reo eto Madagasikara. Misy no mangataka ihany koa ny hoe aiza ilay médaille azon'ny ataontsika hoe ny razambenay tany Frantsa. Eo ihany koa ny fanomezana taratasy ho an'ireo olona zay mangataka nationalité any Frantsa amin'izao fotoana izao.